Alléluia, falmeravanao indray a izay atao fiangonana Krista Masiny Madagasikara amin'ity marainany zoma fa 13 amin'ny volana Jona ity amitiavana indray arana noloranay ianao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohateny Miorena Mafy Aza Manaiky Lembenana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia toko 3:7 dia milaza hoe raha mitandrano ianao dia ombanao ao, ary raha mitaniony ianao dia tsy anafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Amen. Izy izao fanazava lelan'Andriamanitra hoe mety mahita ny tenanao ho tratra ny fanerena sy ny fanenjehana amin'ny lafiny rehetra ianao noho ny filazantsara. Aza kivy izany izay ataonao rehetra dia manana ho avy avokoa, tsy foana tsy akory fikelezanao aina ao amin'ny tompo, misy tanjony izany rehetra izany ary mandrakizay. Andriamanitra tsy mampanantena mihitsy fa hisosa avokoa ny zavatra rehetra, na koa hoe tsy hisy olana mihitsy. Laza tamintsika izy fa hisy zavatra sarotra, fitsapahana ary fanoherana, kanefa anatin'izany rehetra izany dia nanome toky izy fa eo foana ny fanatrehany sy ny fandreseny. Tsarovy izay novakitsika teo amin'ny andinin'ny fanokafana, tsy niteny izy fa tsy hisy tafiotra na afo. Ny fampanantenana dia tsy hoe tsy hisy fanampy fa tokony men'Andriamanitra hoe fanatrehany sy ny fiarovany anao anatin'ny fahoriana io. Manampy anao atakatra izany antony nilazana hoe ataovy ho fifaliana avokoa raha hiarana fakapanahy samy hafa ianareo. Ao amin'ny Jakoba 1:2 ahitana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny Baiboly dia mitantara antsika ao amin'ny Daniela 7 momba ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tovolahy izay nijoro mafy tamin'ny finoana dia teo aza ny fanoherana mavambay. Tsarovy foana ny tantaran'izy ireo mahakasika ilay lafaoro mirehatra afo sy ny fanafahana azy ireo tamin'ny fomba mahagaga, nefa mbola misy zavatra hafa ankoatran'izany koa nitranga. Mialohany nanipazana azy ireo tao anatin'ny lafaoro mirehatra afo dia niatrika fanamelohana izy ireo sy fanilihana ary fanendrikendrehana izy ireo. Niaritra fankalana sy fanoherana fotsy ny tsotro izao izy ireo, satria tsy nanaiky anao marimarina iraisana ny finoana izy ireo. Hoy ao amin'ny Korintiana 2:4-7 hoe fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana na dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Noho izany misy zavatra tsy maintsy atrehanao, lalovanao foana, fa toery izany ary miadia mba hiaina ny fiainana araka an'Andriamanitra izay nomeny tompo anao. Mety misy manohitra anao ny any amin'ny havia sy ny havanana, fa eo anatrehan'izany rehetra izany dia manohatra no mpandresy ianao. Hoy ny ao amin'ny Timoty 2:7-12 hoe eny izay rehetra teo velona ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia hoenjehana izy ireo. Lehibe izay ao aminareo no izao eo amin'izao tontolo izao, hozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:4-4. Lehibe izay ao anatinareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Manome toky izy ao amin'ny Matio 7:20 efa marina tokoa izao momba anareo mandrakariva hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Afatoy aminy no avinao sy ny voninahiny masonao. Aza mifantoka amin'ny fanamby mandalo vetivety, matokifa na inona zava-misy ny teny dia andresy foana eo amin'ny fiainanao, ary voninahiny dia seho mandrakariva ao anatinao sy amin'ny lalanao. Amen. Amen. Mino fa resy lahatra amin'izany ianao. Tena hoe mampahery ny tenin'Andriamanitra androany hoe aza milafilefiny izany na misy aran'ny olana mandalo, fa manoatra mpandresy ianao amin'ny lalan'ilay ao anatinao. Amen. Amin'izao fotoana izao ara dia manasa anao anao an'izao vavaka izao izay ilaza dia ianao amin'ny herinazy ampandresen-dahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy mijoro mafy amin'ny finoanao. Na inona fanamby na fanohe